akory aby sikany salama sika rehetra ampafantatra kely anareo indray aho zany amikasika ny tantara kely ny secret de Gosserez secret société d'études de construction et de réparation navale zany hoe toerana fikarakarana fikojakojana na fanamboarana sambo ao Adego zay miinteresseany firenena ambony ary am'izao fotoan'izao misy fampirarana zay tsy mazava zany mikasika an'io Dego secret io de tantara kely anareo inona moa zany secret Dego izy fiteneniko anareo famboarana sambo fikojikojana zay mahaliana firenena lehibe izy io nahoana moa zany ny Dego Gosserez ny toerana stratégique zay mahaliana an'ireo firenena lehibe reo satria raha hitantsika amin'ny karta Dego Gosserez zany amin'ny farany ambony Madagasikara amin'ny farany avaratry Madagasikara misy any Dego Gosserez nijery carte du monde eto io toerana io dia manome fidirana amin'ny ampahany tena manandanja amin'ny ranomasimbe indiana andrefana iny zay lasa fivezivezena amin'ny resaka angovo any andrefana dia misy any Mozambique sy morotsiraky ny antsinanany Afrika ary ny ranomasina mena antsinanana kosa dia misy any India sy ireo lalam-pirenena lehibe makany Azia ampahany lehibe amin'ny vatra eran-tany zany amin'ny vezivezy na ny angovo mandalo amin'ny ranomasina be indiana io zay de ananany Rosianina loatra na resaka ravitaillement mba mahita toerana amin'ny faritra iny tsy de manana loatra zany Rosianina ao anatin'io zavatra io noho izany eo akaikin'ny lalana mpandraisana mampitohy any Afrika fivoatany atsinanana indiana ary Azia io toerana io Dego Gosserez tena anisan'ny hoe toerana voary io secret io ohatrany hoe na tena nataon-dragnahary mihitsy zay mahatonga ny firenena lehibe liana amin'io resaka secret io maninona zany moa Russie sahirana amin'io secret io satria ny frantsay zany nitafika frantsay an-dranomasina tena anisan'ny hoe niady te azo an'io zavatra io fa treto de ny Russie zany no liana be amin'io te azo an'io miazakazaka be mafy efa nisy fotoana zany moa ny ministre ny affaires étrangères nandeha niaraka tamin'ny délégation na nitarihan'ny Alexis Briac io mpitondra fanjakana hainy mpitondra fanjakana zany nitarihan'ny Alexis Briac chargé d'affaires vonjomaiky an'ny fédération russienne zay ao Madagasikara nitsidika an'io toerana io atreto zany tsy fantatra mazava hoe namidy ve io satria efa natao pabe maso ny fanarana mikasika ny Rosianina io fa tsy hoe namidy tsisy fanarana mazava hoe namidy ve sa fiaraha-miasa fotsiny ve sa nomena ny Rosianina ve de inona ny tombony Madagasikara ao anatiny ao zay zany question mipetraka amintsika rehetra zay tsy mangarahara raha mampidi-bolo ao ve ny Rosianina de ohatrany ahoana ny fahaleovantenany io secret io fahaleovantena Madagasikara raha ohatra miara-miasa ve ohatrinona ny tombony Madagasikara atreto mbola tsy fantatra mazava hoe inona marina zany ny tombontsoa Madagasikara am'le fiaraha-miasa ny Rosianina mbola tsisy fa ny Rosianina zany mahazo avantage be efa mitsidika ny toerana zay metimety aminy daholy Madagasikara eto mbola tsisy hoe ity foto-drafitrasa tena mivaingana tombontsoa avy amin'ity firenena ty na hoe mijery ny intérêt ny Madagasikara mbola tsisy atreto mbola tsisy tena mbola tsisy zay zany somary mahagaga ana kely mahatonga na mesista be miresaka amin'ity inona marina mazava ny fiaraha-miasa entre Madagasikara Russie namidy ve io secret io raha fiaraha-miasa zany de inona le fiaraha-miasa mazava de inona ny tombontsoa Madagasikara ao anatiny satria io toerana io tena point stratégique ny Russianina
de manana fitaovana resaka famboarana sambo matériel manana izy to fa le toerana hanamboarana metrana an'ireo matériel reo ato amin'ny ranomasimbe indiana ato de Gosserez mba moramora koa miraha vita ehan'ny sambo na manamboatra ny sambony amin'ny resaka ady io akaiky zany ato de Gosserez akaiky be ao moramora mirisiana kokoa zany no mamatsy na hoe miraha vita na amin'ny resaka solika na fitaovana fanamboarana amin'io secret dego io dego secret na io ve toerana fanamboarana tsotra sa hoe fanamboarana sambo miaramila sambo tafika amin'io resaka ady io raha resaka géopolitika tafitra lala Madagasikara satria Madagasikara zany manoana ny Russie manampy any Russie amin'ny fanamboarana sambo tafika sambo entina miady de ahoana izy nareo vis-à-vis-ndreo Asie, la France, États-Unis, India. Raha ny toeran'ny Madagasikara zany somary mbola marefo be zany raha hiditra ao anatin'ny géopolitika sahady Madagasikara manampy any Russie amin'ny toerana satria tena intéressant be amin'ny Russiana io ao izy no raha vita na sambo miady na ny carburant na ny sakafo zay ny teneniko hoe mila mazava tsara hoe inona marina ny fanarana ataon'ny fanjakana amin'ny Russiana amin'io dégociarez io raha ohatra fiarah-miasa zany de jusqu'ouvina fiarah-miasa azavao raha ohatra namidy satria atreto tena mbola tsisy mazava mihitsy hoe inona marina zany ny fiarah-miasa ao anatin'izay inona ny tombo Madagasikara ao anatin'izay zavatra zay hosahirana Madagasikara hosahirana fa mbola kely loatra raha hitra anatin'ny géopolitika hoe andeha anampy any Russie resaka aratafika ve ny firenena kely ohatran'io raha ohatra ka hiara asa aleo mampirafy mba apetraka ny fahaleovan-tena fa tsy hoe hijanona anampy any Russie tena hoe amatsy any Russie anoana ny Russiana mihitsy zany ianao amin'ny resaka toerana tsara be ohatran'io Russiana tena mana fitaovana namboarana sambo fa ny toerana izy sahirana izy aty amin'ny partie océan Indiana aty tsy manana izy mora kokoa izy raha ohatra mahazo an'io secret io izy eo izy miraha vita ihany sambo miady sy ny miaramilany sy ny anany de Madagasikara zany mampiatrano azy de ahoana vis-à-vis-ndreo tandrefanareo tafiditra ao anatin'ny géopolitika zany Madagasikara miaraka amin'ny Russiana nefa tsika tena ny aimbe tsika mbola any amin'ny tandrefana ho tapaka daholo zany rehetra fiarah-miasa ana fiarahaleovan-tena zay Madagasikara io ve niakondakondo amin'ny Russiana ao tsy mitovy zany hoe manana maro ianao afaka mampifilafila toy zay hoe tsy manana mihitsy tsy mitovy zany mbola tsy fantatra hoe inona marina ny fanarana amin'io ny fidiram-bola Madagasikara raha sokafana ve io raha omena ny Russiana ve io eo amin'ny lafin'ny teknisiana sy ny karazany ny Russiana rehetra ve ny miasa sa misy mpiasa malagasy hiditra kely ao anatin'io inona ny tombo Madagasikara ao anatin'izay namidy ve sa nomena ve sa fiarah-miasa ve de ohatrina inona ny vola miditra ohatrina ny any Russiana miditra ao de inona ny tombontsoa Madagasikara ao sa hiditra kafouillage ihany atsipitsipika ihany anaty teny ity satria enjana be io raha ohatra ka mba fantana ianareo fanjakana azavanareo inona marina ny tena fanaranao amin'ny Russiana amin'io secret ny dego io secret ny orinasa mpanjakana io efa betsaka naniry ny tafika frantsay ara tafika andramasina nanireny io fa mbola io izy io
zao nareo fa tena miaraka mihitsy miaraka amin'ny ministre ny affaires étrangères nandeha nitsidika tsany miaraka tamin'ny délégation na russiane natao officialy izy iny fa le fanarana officialy ndray tsy nitenenareo inona marina. Voilà raha misy an'izany tombotsoa zany de ndreo mianakavy eo fa mbola ho avy resaka ny hasina iny ministre ny affaires étrangères non ny ambassadeur ny hasina mbola ho avy koa resaka amin'iny satria reny le olona volavolaina reny le nitantaraiko tamy voalohany ny Rusiana de mamolavola olona eraky ny Afrika hanampy azy tsy andeha asongadina ny tanindrazana fa ho ampiasainy reny ho contre ny tanindrazana tsy mieritreritra ny tombotsoa ny tanindrazana jereo fomba firesahan'ny hasina iny manina raha nasao daholo ny toerana ratsy any Rusiana fa ny toerana tsara ihany modina asongadina de raha nytantaran'izany Rusiana zany le tsara ihany teneny reny le olona travaena volavolaina iteny zavatra tsara mikasika ny Rusiana ry asina ndre tany reny nianatra efa nitantaraiko anao reny ny olona rehetra zay nalaina nianatra tany eo misitoa miresaka diplomatie de reny anazy reny ary tena manao fanarana mihitsy hoe tsy mila miresaka zavatra ratsy any Rusia nareo fa zavatra tsara foana mba hangalana anareo de anareo ihany no mandeha manipule ny tany fiavianareo mba ho sovalinay zay le izy raha ohatra ka teny tsotsotra ianareo zay mianatra ty rehetra ka ampinay aty anaty ny asin'Andriamanjato reny de anareo no ampiasaina mandeha manipule ny vahoaka anareo sy ny tandrazanareo mba ho tombotsoanay zay le izy efa ndresako nareo taloha zany anaty ny asin'Andriamanjato reny fitondrana firy ozy ny arahany asa fa ngahina ny zavatra vitany dokadoka ny Rusiana io satria nahazo an'io place io reny le mipetraka aty tsy misy geste tsisy atao de miandry place fotsiny fa tsara hoentsika rehetra ty fanjakana tokony manazavare inona marina le fiaraha-miasa nomena ve sa inona raha nampy any Rusia nareo am'izao situation Rusiana ady be zao ananganady ve tsika am'reto firenena tandrefina zay mbola ekinany fiainatsika manontolo zao anapaka ny fiaraha-miasa ato zany ianao de anomevana ny Rusiana ianao zay kely mbola tokony firenena maro manampy anao fa tsy hoe anao andeha rery araka amin'ny Rusiana zay gideny tsy manafahaleovatena tsony katria tsisy tany ale zay zany Madagasikara eto eritreretinareo mpitondra ihany zavatra ataonareo fa aza tia kely hoe manao fanarana ambadimbadika any de hoaninareo zavatra tombotsoa Madagasikara fa tsy eritreretra ny gasy rehetra nareo dininareo le gasy rehetra tandrazany raha manana io sotra tompoko mankasitraka atsika rehetra hoe tsika ampisainana fotsiny zay fa zay de tena manaraka akaiky an'io toko manao fanambarana amin'ny ministre ny affaires étrangères inday satria izy ny tany niaraka tamin'ny Alexis Buriak izy tany en Madagasikara ao zany solo tena ny fédération provisoire zany Rusiana en Madagasikara ao zany hoe inona marina fiaraha-miasa inona ny tapa-kevitra zareo tany so de atao ambadimbadika mody atao pabemaso hoe miara-miasa amin'ny Rusia mikasika an'ity de ny fanarana tsy asan'zareo ny tena azy pabemaso mila atao fananam-panjakana io mila atao pabemaso hoe inona ny tombo Madagasikara amin'io inona marina nataonareo tao fa tsy tsara mamaritra sakabelohan'ny malagasy rehetra nareo ialora pitsy fa zay vahoaka malagasy ny zakany vokany sotra tompoko makasitraka indrindra madame Lewis samy tain'Andriamanitra fiadanao antokatrano rehetra mankasitraka